Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no faharetan'ny tetikasa Papri 3 madiva hifarana ary ny tetikasa ka natao ny 12 ny volana Jolay 2024 tao Antaninarenina ny atrikasa nanaovana tombana izay asa efa vita ary nijerena izay ezaka tokony mbola atao mialoha ny hifaranan'ny tetikasa. Tena antony tetikasa androany izay iarahan'ireo mpisehatra rehetra mijery ireo ezaka efa vita ary afahana ihany koa manome torolalana ho an'ireo fanamafisana ny ezaka mba afahana manatratra ny tanjon'ny tetikasa hatramin'ny famaranana azy. Zava-dehibe maromaro ireo ezaka efa vita ary ireo ao anatin'ny atao hoe sehatra ifotoran'ny tetikasa, fanampian'ny tetikasa dia ireo fampiofanana, ireo tantsaha sy ny atao hoe tantsaha mpampiofana ihany koa amin'ny fampiasana sy ny fampiarana ny teknika Papri izay azontsika raisina hoe teknika modely izy io no hatsaraina izay afahana mampitombo sy manatsara ny fambolem-bary, afahantsika mahazo ny vokatra ambonimbony kokoa izay ao anatin'ny tanjona petraky ny fanjakana moa izany dia ny fahatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Misy site pilote ihany koa napetraka ao anatin'ny tetikasa Papri ity izay afahana mamondrona ireo ezaka rehetra mba afahantsika manatratra vokatra tsaratsara kokoa ihany koa ankoatran'ireo izay atao hoe fanapariahana any amin'ny faritra 320 izay efa nataon'ny tetikasa hatramin'izay ary izy ity moa dia tsara marihana fa ny tetikasa Papri ihany koa nataontsika hoe ilay teknika Papri dia efa noraisina ho teknika ampiaran'ny ministera amin'ny alalan'ireo tetikasa maro sy ireo mpiara-miombonantoka maro satria dia efa voamarina fa ny vokatra araka ny nambara teo zao efa mahatratra ny rendement moyen eo amin'ny 5,5 tonnes l'hectare ary ny maximum amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra 6,8 tonnes l'hectare ary ny ataontsika hoe ambany indrindra ny tany rendement ambany indrindra hatreto dia eo amin'ny 3,5 tonnes l'hectare izany hoe efa ambony ny rendement moyen à l'échelle nationale raha mampiatra an'izay teknika Papri izay isika ary izay no atao hoe isan'ny atosika bebe koa ny afahana manaparika azy mba afahantsika manatratra an'izay tanjona iombonana izay. Maro ireo tohana natolotry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tetikasa Papri izay eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsian'ny Jikavola. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny tohana amin'ireo fanamafisana amin'ny lafin'ny mécanisation eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny atao hoe fampiofanana ireo mpisehatra na ny fikambanan'ny mpampiasa rano zany na ireo coopérative ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana eo ihany koa ny fanampiana eo amin'ny resaka masom-boly fahazahoana ny masom-boly ary indrindraindrindra ny fijerena ihany koa ahoana ny afahana manena ireny ataontsika hoe perte post récolte ireny. Tanjona ny anatrarana ny fahavitatena ara-tsakafon'ny malagasy amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika Papri izay anisan'ny antoka iray afahana mahazo vokabary tsara ary amin'ny tany betsaka. Ny vary ny foto-tsakafon'ny malagasy dia izany hoe ny superficie-tsika tsy afaka manitatra be izany ireo tantsaha ireo satria ny lovan'ny ray aman-dreny ihany no tambary ampiasainy dia ho an'ireo mampiasa teknika Papri izany dia mahazo vokatra ambony kokoa izy ahafahany hoe mampitombo an'ilay fotoana mba tsy hividianany vary izany raha ohatra ka hoe 3 mois 2 mois ho an'ireo tsy mampiasa teknika dia mety afaka mitatra hatrany amin'ny 4-5 mois izany ho an'ireo izay mampiasa teknika Papri. Efa mihoatra ny 100,000 zany ny isan'ny paysan mampiasa an'ilay teknika Papri raha nataony tombana nataon'ny tetikasa atsimo andrefana, atsimo antsinanana, androy, anosy, Sofia, Diana, Melaky reo région reo zany anisan'ny région mbola tamin'ity phase 3 ity vao ny tena napariana ilay tetikasa Papri ary mbola ilay formation des formateurs no tena nataonay tany dia any zany izay mbola manamafy kokoa amin'ny fampianarana ireo tantsaha.